Akory aby Jocelyn miaraka aminao avy aty Ramafana video ray vaovao indray no arahantsika androany mahakasika ny tontolon'ny asa amin'ny internet zay misy ana ary nasako anao anaraka an'izany hatramin'ny farany. Lasa antsika zao anao tafaraka amiko dia tsy ho arandahy na eny anarapetaka amin'ny Facebook na Jocelyn Randrena Soloniaina dia mora hitanao ana dia raha tsara raha vao mahita an'ity video ity ianao cliquez le lien eto ambanin'ity video ity dia na miaraka aminazy eo ambonin'ny video dia tonga any amin'ny fanazavana mahakasika rehetrarehetra ny tontolon'ny asa amin'ny internet zay misy ianao na amin'ny raha te ianao inscription findrindrindrindra mahakasika an'ity business vaovao zay azavaiko aminao Payotte Pro ty sy ny recycle Superbot zay niovanarana mola izy hoe recycle cryptographe dia anasanao anaraka tsara amin'ny fanazavana eto manana profil anankiroa ny ray ty Jocelyn Randrena Soloniaina ety misy ny sariko ty mitsikitsiky kely ty dia ny anankiray misy ny sariko ohatran'ity ety dia mitovy ny anarana samy Jocelyn Randrena Soloniaina daholo dia fa ity ny tena ataoko hoe maître zany hoe Facebook maître zay misokatra foana sanandro dia raha tsy tapaka ireo posta maro samihafa cliquez lay suivi na follow eto akaiky ny anarako iny raha fa manokatra lay pejiko ianao misy amin'ny 100 eo nareo manao demande d'amis fa somary mifiltre olona zany jereko ny nombre ny ami en commun iny zany jereko raha ao anatin'ny tontolon'ny asa amin'ny internet ianao zay vao accepteko ary efa hoe mba fantatra ny lazalazanao zany dia raha olom-baovao ianao dia tsara mandeha any amin'ny profilako anankiray le aty no andehananao dia any tsika mifandray any mbola vitsivitsy ny isa fa ty fa saika feno dia voatery tsy maintsy mamafa namana hafa vao afaka mampiditra zay mahatonga lay 100 eo 100 mahery eo izay ny olona manao demande d'amis ao dia misy ireo posta video anankiroa zay nataoko teo aloha ny ray talohan'ny taom-baovao ny ray taom-baovao ty le taom-baovao ty afaka rahanao ty mahakasika lay fomba fahazahoana ny $200 gratuit avy amin'ny pop na ny Payotte Pro dia anankiray fanazavazavana ireo tontolon'ny asa amin'ny internet zay misy ana ambanimbany ao izy ty le anankiray zay talohan'ny taom-baovao nanaovako anazy dia ty zany video fahatelo iarahako aminao mahakasika an'ity pop sy lay recycle Superbot na faniovanarana moa izy recycle cryptographe dia manasanao anaraka tsara video lasa antsika ahoana ny atao raha ohatra ka tianao inscription amin'ny pop ianao pop hazavaiko izy hoe inona le izy ary ahoana ny fomba fanaovana ny inscription ao anatiny dia raha vao manokatra ao ambany video ty ianao dia misy an'ny lien makany amin'ity blog anankiray ety dia araha lay video eo fomba fanazavan'ny admin hoe inona ny pop hoe ary manao ahoana ny fomba fiasany dia rehefa anao inscription anao dia cliquez na ty join now ety mbola iverenantsika io rehefa avy eo fanazavana anazy fa ny foire aux questions zay question matetika misy mantany zany dia hoe inona lay pop dia izy ty zany dia karazana site na marketing anankiray
manomenao ny fahalalana rehetra mahakasika an'ilay ahoana ny fomba fanaovana publicité amin'ny tontolon'ny asa amin'ny internet na amin'ny tontolon'ny marketing, dia ahoana ny fomba fanaovana trade ary ireo traikefa ifampizarana avy amin'ny expert ny trade fomba fanatanterahana ny forex trade zany. Dia zay zany amin'ny ankapobeny na ny hoe ataontsika hoe le revenu ny vola azo avy amin'ny trade zany. Dia zay amin'ny ankapobeny no mitambatra manome ny antsoina hoe pop, zany hoe afaka hotenenina hoe revcheur ihany koa zany le pop, ary fa amin'ny endriny hafa le izy fa tsy ilay endriny vakotrazana teo aloha zany. Dia ahoana ny atao mba idiranao amin'ny pop, dia mividy plan ianao zany, mividy plan maromaro, misy karazany 3 plan ao anatiny. Ohatrohatr'izao zany ny endriny site ary nisy membre am'izao tsika miteny zao dia efa 1900 mahery ary ianao no andrasana membre en ligne amin'ny teny zao zany dia 33. Ty le plan misy zara roa zara telo, misy $10, $25, $50. Dia araha leo caractéristique-ny eo ambany ireo raha fa tsy hainao le izy dia soroaty dia ataovy traduction amin'ny Google dia hitanao ny dikany. Fa lavabe zany raha ho azavaiko daholo rehetra satria samy manana ny mahasamihafa anazy io plan io fa na ny pourcentage de gain avy aminazy zany. Dia le zany raha tsorina de hoe mividy plan maromaro ianao na ray, dia misy vola retour azonao avy amin'iny. Dia misy ihany koa fahazoana vola azo avy amin'ny alalany antsoina hoe commission pool zay, mbola azavaiko izy rehefa avy eo fa ny plan amin'ny ankapobeny $10 dia azahoanao vidéo marketing fampianarana zany ary azahoanao gain 1% par jour mandritra ny 5 jours, lundi au vendredi. Ary ny retour dia 130% zany. Dia izy io tsisy ny rachat ao anatin'ny système fa ivelan'ny système zany ny misy. Dia afaka raha ohatra ka tsy afa-po ianao zany am'le système dia afaka sotominao manontolo ny volanao nampidirinao anatiny zany. Dia ny gain par mois amin'ny plan $10 dia $500. Raha ohatra ka 700 par mois zany ny amin'ny $10 teo dia ny $25 koa mbola par mois fa $2500 par mois zany no azonao atao retrait, fa ny amin'ny $50 no $700 par jour, zany hoe ampitombonao 30 any amin'ny $35,000 par mois zany ny retrait azonao atao amin'ity. Dia nombre de pack afaka manana 50 pack ianao amin'ny $10 zay max, ary 100 pack 100 plan zany hoe 100 pack 100 plan mety daholo zany amin'ny $25 zay ny max, ary 1000 plan na mety ho illimité io afaka kelikely eo ny atao amin'ny $50 zany. Dia ny commission azonao aminazy dia misy 10% foana amin'ny commission azonao avy amin'ny gain ny olona eo ambaninao, avy amin'ny gain fa tsy avy amin'ilay rachat le olona zany fa avy amin'le gain, hafa kely le izy. Dia zay mampiavaka an'ity système ty zany. Dia efa manomboka zao ny processeur de paiement azo ampiasaina zany dia Perfect Money sy Bitcoin zany
apity koa teo aloha dia miampy perfect money zany izy amizao fa mandeha daholo izy roa reo araka ny voateny ato amin'ny Facebook group officiel Payotte Pro ato zany dia misy vidéo nataon'ny admin io ty zao preuve de paiement dia ambonimbony any misy an'ilay fa manomboka zany ny zany ambanimbany any zay ty le vidéo hoe fa mandeha ny fanaona déposition sy retrait amin'ny perfect money dia mahatratra ny misy membre amin'ny Facebook group 756 zany ny isa membre atao amin'ny Facebook group amizao tsika miteny zao dia lasa amizay tsika hoana ny atao rehefa hanao inscription ianao zay zany miakapeny ny mahakasika ny Payotte Pro miaraka amin'ity vidéo ty ozy misy ny lien ny ty blog ty dia mila mamakivaky ianao vaky tsara daholo fa reo zavatra fa nazavaiko teo reo ny ato zany amin'ny soratra ao ambany eo iny dia ny ataonao rehefa hanao inscription de cliquena fotsiny ty bouton ty de tonga de mitondra anao maka ty amin'ny page ohatr'izao ty ianao le izy zany dia araha ty vidéo kely eto ambony ety ty vidéo nataon'ny admin Drew Burton Canadianina anankiray dia raha am'ireo admin ao anatin'le izy zany dia jereo tsara ny lien ery ambony fa 1126 ny ideko zany na ny numéro d'identification zany dia ny zavatra fenona voalohany dia ny anarapetaka ao amin'ity site na ny pseudo ny adresse email atao mail tena izy fa tsy fak email no ataonao ao satria misy notification iny rehefa avy eo dia tsy maintsy makany ianao dia ny manaraka mot de passe tsara ataovy mafy tsara le mot de passe asio an'ireny dièse sy arobase na reny totsika hoe caractère spéciaux reny dia averina fandrony ato le mot de passe dia rehefa avy eo ny code PIN na 4 chiffres de efa mety na ataonao be de be de mety ihany koa ohatra hoe daty naterahanao zany tonga de zany hoe andro volana taona de efa mety na année de naissance koa de efa mety fotsiny dia ny aorinan'izay fenonao ny fanampina anarana ny anarana lava iny na ny anarana amindray ozy tsika dia ty moa zany tsy afaka ovainao io satria ny fa voageja amin'ny anarako ny eo zany dia zosina ny eo raha ohatra ka iaho zany parainao dia samy glace solomaso zany zay iarovana amin'ny masoandro zay le masoandro le sanina glace izy fitaratra dia fa tsy zay moa ihany fa solomaso zay de ty zany lay code captcha alainao ho an'ny ety zany dia raha ohatra ka tsy azonao le izy de actualisena de manome code captcha vaovao dia ny pays eto ary cosenao reto anankiroa reto dia cliquena amizay le bouton register avy eo vita zay dia mandeha any amin'ny email-anao ianao de misy confirmation any zany lien de confirmation dia na notification dia miverina makaty amin'ny site ndrem-pandehana ianao ny zavatra atao manaraka dia manao login avy hatrany vita ny login dia tonga eto ianao tonga amity dia matetika misy an'ilay dernier mise à jour ny admin ty zao le poste mahakasika ny $200 iny ny ataon'ny admin eo amin'ny message d'accueil pop-up mipohitra tany zany message mipohitra fahatany atany zany na le pop-up ozy tsika fiteny anazy dia
firmeny iny dia tonga ato amin'ny back office ianao. Inona atao manaraka? Ny atao manaraka de mandeha ianao klikena ery ambony amin'ny ilany ankavanana ery amin'ny anaranao ary na ny pseudonao ary de miditra amin'ny anatin'ny setting. Dia mbola verina miactualiser back office satria efa naharitraritra tsy nisokatra izy teo maro ratsiratsy kely ny connexion sanajany andrasantsika le izy ohatran'iny ny message d'accueil rehefa manao login ianao amin'ny voalohany misy login ad zay moa fiteny anazy izao de mbola verina eto le same glace dia klikena zany iny dia send vita zay dia back to dashboard de tonga any amin'ny back office le mpandehany aho de miverina amin'ilay commande teo raha vao maharitraritra tsy misokatra tsy miactive zany ny back office nao de manao ny foana izy dia verina pour sécurité ny site zay dia verina ato amin'ny setting ny mandehany atsika ery amin'ny pseudo izy de ao anatiny ao misy an'ilay settings dia anokatra ianao dia fenona tsara ao anatin'ilay général ato misy vidéo io raha tsara le vidéo fenona lay information reto dia le code PIN nanaovanao inscription iny no ampidirina amin'ny farany ao dia klikena ilay bouton hoe save dia ampidirina ihany koa ny sary dia 300 x 300 pixels ny lehiben'le sary zany dia mila amboarinao zany zay any amin'ny paint de efa mahavita an'izay dia aorianan'izay miditra amin'ny onglet paiement ianao de ampidirinao ny adresse perfect money sy ny adresse bitcoin nao dia pin ihany koa no miregle an'izay dia sauvena foana le izy zay no kapena mialatsiny somary takona kely izy ty satria info perso dia tsy maintsy takona kely zany dia vita zay raha ohatra hoanahy manokana zany stratégieko dia tsy raha mividy paky amty de paky anankiray fotsiny amin'ny $10 fa mbola miandry transfert vola bitcoin avy amin'ny namana iaho dia manao an'izay fa stratégieko manokana dia miditra amin'ilay commission pool zany hoe manao promotion ny lien ny admin lien'ny système dia am'izay fotoan'izay mahazo commission isam-bolana de izay commission zay no entiko manomboka an'ity système ty zany dia raha ohatra ka ianao tsy manam-bola dia asaiko koa ianao anao an'izay lalako zay zany zany hoe manao inscription anao amin'ny lien ko eto fa rehefa avy eo anao manao promotion ny lien système azonao atao ihany koa en parallèle n'le izy sady manao promotion an'le lien anao no manao promotion ny lien système ho an'ny fampianarana men'ny admin farany teo zao dia asainy manao promotion ny lien ny nantenanao ianao zany mba azahoana n'lay $200 fa manao vidéo amin'ny YouTube zay zany no zay no antony anaovako an'ity vidéo ty ihany koa dia zay no ankapobeny klikenao ato aminatin'ilay commission pool de tonga ato amin'ny day 1 fampianarana ianao ty efa day 2 misy fampianarana zany reto fomba fanaovana post any amin'ny Facebook amin'ny Facebook profil anao zany sy fomba fampianarana ny mahakasika amin'ny profil anao misy zavatra tsy maintsy toromarika arahanao be de be raha ohatra ka anao an'ilay commission pool ianao ohatra ty fond ny profil anao vana an'ity ianao de tsy maintsy
manao posta mahazo cliquable ohatran'izao ohatra dia atorony ao anatin'ilay vidéo teo zao lay fomba fanaovana anazy ty vidéo manoran'izay de reto ny zavatra ataonao ty ny lien système raha fa hanao promotion ny lien système io slash page io zany no atao promotion dia ty fakana ny lien raccourci de ty fanazahoana ny image cliquable teo ty site fahatelo etya dia ato ny fanalabeazana sy fanakelezana n'ilay sary dia ny vidéo faharoa fomba fitrakeny zareo mba azahoanao an'ilay commission pool zany de fenona reto fa nameno efa lasany ana dia satria fa afaka fenona zany izy zany zao dia ny manaraka de afaka miditra amin'ny diet free koa ianao izay fampianarana vidéo ao anatin'ilay commission pool ihany fakana ny reny sary be dia be hoentinao manao promotion izay hitanao ato amin'ny Facebook groupe officiel ato le izy ty le sary misy sary be dia be reo resaka trade resaka le sary anaovana post reny dia afaka maka ao ianao mbola misy manampy ary reo namana sasany manampy an'le sary dia zay zany nataonao rehefa haka an'ilay sary ianao cliquena manao clic droite eo ambonin'le sary dia sauver l'image sous sokafana kirairaiky izy zany dia sauver l'image sous manaraka ireto ny filiale fananako fa manana olona 7 aho eo ambaniko zany zao tsika amteny zao dia misy ny leaderboard zay hany ny amerikana moa be dia be fa mahazo filiale misy efa manana 80 filiale am'izao tsika amteny zao 80 mahery ny olona anankiray ato anatin'ity système ty anao no andrasana zany aza ela anao ny inscription azonao atao tsara manomboka an'ity site ty satria mbola malalaka tsara zany zao de partager eo le vidéo koa téléchargenao avy any amin'ny YouTube le izy de afaka ataonao amin'ny canal anao dia ny lienao no ataonao ambaniny de mety koa zany zay dia na tonga dia partagenao le vidéo fa ny lienao no topiaranao anazy de mety koa zay ny manaraka misy an'ilay Facebook group zay maromaro tantanako ao dia jerenao ao amin'ny groupe ao zany misy ny asa amin'ny internet misy asa sur internet de bitcoin Madagascar anankiroa daholo zany mitantana an'izay groupe anankiefatra zay misy koa ny MLM Madagascar groupe anankidimy izy ny tena tantaniko dia jerevo any raha ohatra ka tsy hitanao aty amin'ny profilako zany jerenao any amin'ny groupe iny zany ny vidéo de afaka anaovanao partage na téléchargenao misy ny fomba fakana ny vidéo sur sur Facebook afaka téléchargenao koa fa miena be ny résolution fa io ezako ny anao an'le vidéo any amin'ny YouTube de mba azahoanao résolution ambonimbony zany dia mifandraisany koa rehefa tonga amin'ny YouTube ianao mba azahoanao an'le vidéo mise-à-jour matetetika dia azadino ny mikliky an'ilay cloche kely ery ambony sy manao inscription amin'ny canalako zany dia zay no amaranantsika anazy angambany raha mana fantaniny ianao de apetrao eo ambanin'ity vidéo ty ary raha mila ny lien ny Facebook groupe officiel ihany koa de mifandraisany koa fa ho ampidiriko ianao na meko an'ilay lien direct zay no ataonao zany ahoana ny azahoana ny YouTube dia mifandray amin'ny compte Google dia azadino ny se connecté sur Google zany ianao zay vao manokatra ny YouTube de afaka mi-j'aime an'ity vidéo ty meo j'aime be dia be raha ohatra ka mahaliana anao le izy raha tianao le vidéo
meo j'aime ary apetraho ambany eo ny commentaire na de commentaire fisaorana fotsiny ary tsy maninona na raha misy zavatra halanao de afaka teneninao ihany koa fa zay mahatsara zavatra zay zay critique ataonao zay dia aza dino izy ny cliquer an'ilay close kely ohatran'ity de misy an'ilay ohatran'ny faranango anankiroa flèche eo ambonin'ny o igny izy eo ambonin'le close kely de am'izay fotoana zay mahazo notification foana ianao isaky manao poste vidéo vaovao iaho makany aminao any zany dia manao inscription amin'ny canal koa ary mifandray samiko amin'ny Facebook afaka ataonao foana mandefa image ianao mandefa message ianao na dia mbola tsy namako aza dia azoko ao anatin'ilay message request ato le izy ao ny placeny ao zany no azahoako ny messagenao dia fa rehefa namako ianao de tonga de ao anatin'ny boîte-ny message koa direct zany izy fa tsy an'ilay message request teo raha ohatra ka makasika an'ilay recycle cryptographe dia cliqueo tia vidéo kely 24 secondes tia de mitondra anao makany amin'ny blog anankiray tia eo amban'le vidéo misy an'ny lien makaty amin'ity fanazavana an'ity blog anankiray ity makasika an'ilay recycle cryptographe dia araha io vidéo io de rehefa anao inscription anao de tia fa ity zany toerana anankiray fampitomboana ny crypto rehetrarehetra raha ohatra ka tia manao investissement amin'ny resaka crypto ianao zay no niarantsika teo fa manana back office vaovao zany hoe lay crypto super bot niova crypto super growth ny antony nisy manano sarotra kely zany le telegram misy taona zany misy issue lay retrait avy amin'ny crypto sasany dia voatery natambatra anankiray aty amin'ny web le izy zany zao fa tsy natao telegram ntsony dia lasa web ohatr'izao zany le izy de hitanao ao efa maro be ny olona efa hiakatra 4000 mbola kamarony amin'io mbola misy tsy au courant le membre teo aloha fa efa maro be zany le membre makaty amin'ny système vaovao zany hoe reviré makaty amin'ny système vaovao raha anao inscription izy aminao dia cliqueo tia dia manokatra ny lien koa amin'ny 15 ny numéro na ny identification koa dia rehefa avy eo mandeha amin'ny ilany ambony ery anao de manao inscription dia vita zay dia manao login ianao de mahazo code captcha savainao any amin'ny mail anao any foana le code captcha anaovanao login dia raha mbola manao fanontaniana ianao makasika anazy ity de mifandray samiko na araha le vidéo ko teo aloha eo amin'ny mirako manazava ny momba anazy io vidéo voalohany zay ary araha ihany koa ny vidéo faharoa de tia vidéo faharoa ary ty arahanao ty zany ny vidéo fahatelo zay no niarahantsika teto mandram-piona amin'ny vidéo manaraka indray veloma tompoko.